maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Aminareo ane ny famindrampo ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Talata 7 Jolay taona 2022 miombona eto indray isika amin'ny fiaraha-mivavaka. Patsivina antsika fa ny talata aorian'ny alahady voalohany no ny fandaharam-potoanan'ny fiangonana dia tsy misy ny fandiniana soratra masina fa fanompoam-pivavahana toy ny mahazatra no iombona antsika. Hideran'ny tompo ary sika amin'ny salamo fa 700 andin'ny voalohany hatramin'ny 7 mitsangana ry havana. Hoy ny mpanao salamo, miderahan Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Ako anao zany ny navotan'i Jehova, dia izay navotany ho afaka tamin'ny tanany fahavalo, sy nangoniny avy tamin'ny tany maro, dia avy tany atsinanana sy andrefana, ary tany avaratra sy tany amin'ny ranomasina. Amen. Hivavaka sika. Tafavory eo anatrehanao zay Andriamanitra ary misaotra satria mandray anay ampitiavana ianao, mahita ny momba anay rehetra ianao, dia ho sitraka ao aneny amindra fo aminay ary tsy anisany fahadisoanay. Omeo anay koa ny fanahy masina mba hazonay mahatakatra indray izay tiana ho ambara aminay, miainga amin'ny soratra masina izay hovakiana sy hanafarana anay. Koa dia ataovy manana fahavononana anaiky ny irakao ny fiangonanao ry Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Filazantsara araka ny Jaona toko voalohany andin'ny 5:30 hatramin'ny 2:70. Jaona toko voalohany andin'ny 5:30 hatramin'ny 2:70. Amin'ny anaran'ny Tompo, no ny ampitsony indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roa lahy, ary nijery an'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roa lahy ireo, rehefa nandre azy ny teny, dia nanaraka an'i Jesosy, ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka, dia nanao tany hoe, inona no tadiavinareo? Ary hoy izy roa lahy taminy, Raby, izay atao hoe rahadika mpampianatra, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avy, fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany, ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany, ary efa tokony ora 10 tamin'izay. Andrea rahalahin'i Simona Petera no anankiray tamin'izy roa lahy, izay nandre ny tenin'ny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahitan'i Simona rahalahiny aloha, dia hoy izy taminy, efa nahita ny Mesia izahay, izay atao hoe rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, ary noho ny nijery azy Jesosy, dia hoy izy, ianao no Simona zanak'i Jaona, ianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe rahadika Petera. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hitombo ao anatintsika ny havana ny fiadanan'Andriamanitra avy amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy Tompo, ary ny herin'ny fanahy masina dia hamangy atsika, hitarika atsika hitombo bebe kokoa anaiky ny iraky ny Tompo. Miverina malona atsika anankiray amperikôpa ny alahady lasa teo, mitantara indrindra ny fiantsoana any Andrea sy Petera. Jaona mpanao batisa, izay mpampianatra any Andrea, sy ilay anankiray izay tafaraka taminy, no nanondro momba ny Jesosy ka nanao hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Rehefa nanaraka any Jesosy ireto mpianatra Jaona mpanao batisa anankiroa, dia nahita Jesosy nanontany hoe, inona no tadiavinareo?
anankiray amin'ireo i Andrea. Voalaza fa rehefa hitan'izy roalahy nipetrahan'i Jesoa dia niara-nitoetra tamin'i Jesoa izy, ary taorian'izay Andrea dia nitodika tany amin'ny ankorany Simona Petera no voalaza eto amin'ny soratra masina fa hitany ary nentiny nakany amin'ny Jesoa. Jesoa rehefa nijery any Petera dia nanonona azy tamin'ny anarana vaovao Kefasy. Simona natao hoe Kefasy na Petera. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, verimberina ao anatin'izao teksta izao ny teny hoe nahita sy ny hoe nijery, izay mbola afaka hitarika koa amin'ny filazana hoe nahita. Voalohany, ny olona nifankahita tamin'ny Tompo dia maniraka ny tenany. Ny olona nifankahita tamin'ny Tompo dia maniraka ny tenany. Andrea hitan'ny Tompo izy eo amin'ny 9:7. Nahita ny toeran'ny Tompo izy ka niara nitoetra tamin'ny Tompo dia tonga nitaona ny rahalany. Hoy izy hoe efa nahita ny Mesia izahay. Ny olona nifankahita tamin'ny Tompo dia maniraka ny tenany. Ny laozany ny fampianaran'ny Jaona mpanao batisa, liana tamin'i Jesoa izy ary niosona niara-nitoetra tamin'i Jesoa. Tsy voatantara tsipirian'izay zava-nitranga teo, fa ny fantatra dia ny hoe niara-nitoetra tamin'i Jesoa izy. Tsy hoe niara-natory, fa niara-nitoetra tamin'i Jesoa izy. Tonga nataona ny rahalany. Ity Andrea ty rehefa zoitsika ny filazana azy eo amin'ny soratra masina, eto amin'ny Jaona 1:1-7 dia nitaona ny Petera izy. Ao amin'ny Jaona 1:1-2 dia izy no nitondra n'ilay zatovolahy kely anankiray nanana mofo 5 sy hazan-drano 2 teo amin'ny Jesoa. Ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 2:20 ihany, ny 9:20 hatramin'ny 2:20 dia izy niaraka tamin'ny Filipo no nitondra ireo Grika tahitan'i Jesoa teo amin'ny Jesoa. Izany hoe rehefa nifankahita tamin'i Jesoa ary liana ny amin'ny Jesoa, niara-nitoetra tamin'i Jesoa i Andrea dia tonga na ataona olona, naniraka ny tenany na ataona olona. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, iraka mitombo amin'ny fahalalana sy ny fiarahana miaina amin'ny Jesoa dia iraka mahataona. Fanontaniana ho antsika raha vitsy izao fanompoavavana izao, miala eto ianao dia ninona? Hoe hiasa tsara izany. Fa ataovy ao anatin'ny fandaharam-potoananao koa ny hoe hiasa aho sady hitaona olona tahaka ny Andrea. Teto ianao nahita izay nitoeran'ny Tompo, teto ianao niara-nitoetra tamin'ny Tompo, aza vela ho very foana ity fotoana ity, fa hamoaka anao eto ny Tompo ka hahatonga anao ho mpitaona olona ary ahataona olona anatona azy. Ny faharoa izay ao anatin'ity perikopa ity dia ny amin'ny Simeona. Ny olona nojeren'ny Tompo, hitan'ny Tompo dia niova ny fiainany. Teo naniraka ny tenany izay nifankahita tamin'ny Tompo, fa ny olona nojeren'ny Tompo tahaka ny Petera dia niova ny fiainany. Simona nataony hoe Kefasy na koa hoe Petera. Ny hoe Kefasy moa dia mitovy dika amin'ny Petera ihany, saingy ny teny no samihafa, ny ray dia aramiana, ny ray dia grika. Kefasy teny aramiana, ny Petera teny grika. Ilay Simona atao hoe piaino dikany, lasa vato
rehefa zointsika indray kosa ny tantarany Petera ao amin'ny soratra masina dia izy no vato nanorenana ny fiangonana ambony ity vato ity no ahoroko ny fiangonako ary namariny tompo taminy zany raha vao latsaka ny fanahy masina dia indro izy nitarika tamin'ny fitoriteny ary nambaby olona mahery ny 3,000 teo amin'ny faritry ny jiosy fa any amin'ny asany apôstôly toko 10 rehefa nahita ny fahitana ilay lamba nisy karazan-java biby samihafa izy dia tonga nanitsatra ny filazantsara ao amin'ny jentilisa nanomboka teo amin'ny Kornelio vato ny orenan'ny fiangonana i Petera fa ny tantaran'ny Petera koa miaraka amin'ireo apôstôly namany ao Matthieu toko 10 rehefa nantsoa ny tompo manokana ireo 12 lahy ka nomeny fahefana zany hoe raha adika amin'ny fiainan'ny fiangonana nahazo fanokanana sy iraka dia izy ny loha lisitra avakio nge zany Matthieu toko 10 milaza ny fanokanan'i Jesosy ny apôstôly sy ny lisitry ny apôstôly aorin'izay ireto no apôstôly Petera ny voalohany ao mbola zany koa no ambara ao Marka toko 7 andiny ny 17 hatramin'ny 17 milaza ny amin'ny fiantsony Jesosy ny mpianatra Petera ny loha lisitra ao izany koa no hitantsika ao amin'ny Luka toko 9 andiny ny 17 Petera ny loha laharanao niova ny fiainany raha olona faharoa voalaza ao amin'ny Jaona toko 1 ny fanena tamin'ny tompo dia lasa loha lisitra tamin'ny iraky ny tompo apôstôly moa dia andikako hoe iraka zany ry havana ny tantaran'ny Petera aveto ianao dia anahoana ny fiainanao hoe mahazo anarana vaovao na nomena anarana vaovao dia fiovana ny fizina mihitsy zany aveto ianao tsy hoe hitan'ny tompo fotsiny fa tetsy ianao nipetraka natery fa hitany ianao ka nandray fanovana avy aminy hitany ianao ka apetrany loha lisitra amin'ny iraka irahany ny anaranao ianao zany raha mialeto dia ho loha laharana amin'ny iraky ny tompo tahaka ny Petera loha lisitra tamin'ny apôstôly tsy hoe loha lisitra fotsiny fa rehefa zointsika koa ny fiainan'ny Petera rehefa manontany ny tompo dia na izy mitodika amin'ny Petera aloha na i Petera no mamaly voalohany ny fanontaniana raha ny an-tsekoly zany dia karazany hoe lay loha laharana mandrakariva na major de promotion i Petera fa tsy zany ihany ny manodidina ny Petera azy na ny apôstôly namany na ny vahoaka miara-miana aminy rehefa te anontany tompo dia makeo amin'ny Petera aloha rehefa misy zavatra tsy dia azo azy ny manodidina azy dia manontany any Petera zany ao amin'ny soratra masina momba ny Petera olona toy inona ianao rehefa hitan'ny tompo niditra teto tamin'ity fotoana ity akandrambony ve amin'ny iraka alao aloha andeha zay te andeha fa za lisitra faraparany te ametraka anao loha lisitra ry havana Jesosy Kristy raha mahitanao eto ankehitriny te hanovanao koa izy ary ametraka anao ho azo enterana tsara eo amin'ny fiangonana vato na kefasy dia izay ry havana ny afatra omenantsika fiangonana mba ho toa ny Andrea manana fanomezam-pahasoavana manokana hitaona olona isika mandeha tsirairay ny olona nitao amin'ny Andrea mba ho toa ny Petera koa tsy haka ny laharana farany sika eo amin'ny fahamaliana ny iraky ny tompo fa ho loha laharana ary atsiaro fa tena nandray fihavaozana fanavaozana lehibe teo amin'ny fiainanao rehefa hitan'ny tompo Jesosy Kristy ane hampandrehantsika ny antsony ary isika dia naiky ho irany tahaka ny Andrea na ho toa ny Petera amen ivavaka isika ry havana tompo sotranao zahay fa napetraka ao manoloana ny tantara ny fiantsona
ary tianao hitompo olinany aminao Jesosy, hitoetra sy hiara-monina aminao, ka anaiko ho iraka mahataona toa ny Andrea. Hitanao teto izahay, ary tsy niala taminay ny masonao. Nandray aina vaovao, ary novanao mihitsy azy izahay tamin'ny alalan'ny teninao. Izahay lay miandriandry, ary mifanjana amin'ny hafa manoloana ny iraka izay ampanovinao. Tianao tahaka ny Petera, tena vato anorenana ny fiangonana, ary lohalisitra amin'ny iraka ao. Tompo, azavelanao hiady farany intsony izahay, miezaka izahay amin'ny asa, mba hitombo, hisonitra amin'ny asanay, ho hitany lehibe, ho voajery ny mombanay. Miezaka izahay amin'ny fianarana, mba holohany fahatsorambony, fa indraindray dia tsy manana finiavana akory izahay, mba holohany amin'ny fahamaliana ny iraka ao. Fona aminao izay ry Tompo, amin'izao sisa izao, mba hiady laharana ho voalohany izahay amin'ny asa fanompoana samihafa, amin'ny fijoroana ho vavolombelona, ka hamaly tsy salasala tahaka ny Isaia mpaminany raha mitady olona irahany ianao. Hiteny manao hoe, inty aho, irao aho. Hamakivaky indray ny tontolo andro ry Tompo, tsy fantatray ny segondra, ny minitra sy ny ora. Ny hoavy dia anao, ko dia apetrakay eo ambany fitantananao ny fandaharam-potoananay, ny amin'ny ankonanay, ny amin'ny firenenay, ny amin'ny fiangonanao. Tononay manokandreo mpiarabelona aminay miaritra fanaintenana amin'ny nofo, tratry ny tsy fahasalamana, hitondra fanasiranana ho azy ny tanamairinao sy ny teninao. Tononay koa ireo manamanjo, angatahanay mba hitondra fampiononana ny asan'ny fanainao masina ombany ny teninao. Azavelanao ireo miatrika olana, arakasa, ara-ankonany, eo amin'ny fianarany, ary eo amin'ny fiainany manokana indrindra ireo tanora. Tompo Andriamanitro, mivavaka ho azy ireny izahay. Fa ianao no ametrahanay ireo voafonja, ninona anton'izany. Misy ny efa manefa ny sazy vita fitsarana, misy ny miaritra ny fihazonana azy, miandry ny fitsarana, ary misy ireo afaka miriri amin'ny fiarahamonina, kanefa dia fahafahana vonjimaka ihany. Mivavaka ho azy ireny izahay ry Tompo. Mivavaka ho andreo mpisetra manodidina ny fitsarana, vangio amin'ny rariny sy nitsiny, araka anao Andriamanitra izy ireny. Azavelanao ho foana ny fitaraina ny fiangonana aminao. Dia apetraka eo ampelantananao ny fiangonana sy ny asa fijoroana ho vavolombelona eny rehetreny. Ao anatin'izany ny FJKM izay mitodika amin'ny fiarahamonina, amin'ny asa famorana fahobe, ny fanomanana, miatrikasa, ombany fitahinao mba ho voninahitra. Raha eo faly izahay mampiombona ny vavaka ataonay amin'ilay nampianarin'i Jesosy manao hoe, rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Eo anay ny nianina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary havana ny tsodrano izay tonona sy atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandry ondro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano ny fanekena mandrakizay, izany hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masony, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy